Anisantsika izao fampalalam-baovao zao dia nidriaka amin'ny roapolo jona izao no hanomboka ny fizarana ny karatra viza hipoketra eny amin'ny anjerimanontolo ahafahana mahazo ara-potoana ny vatsim-pianarana sakan'izany amin'izay fotoana tian'ny mpianatra ny positra malagasy no isarana ny fikirakirana izany. Fatranendatra zavatra velo. Efa azo ny antontanisan'ireo mpianatra amin'ny anjerimanontolo manerana Madagascar, mbola misy ireo nitaraina tsy nahatratra ny firaketana anaty solosaina izay tsy maintsy hisitraka ny vatsim-pianarana sy ny fampitaovana araka ny fahanazavana avy amin'ny ministry ny fampianarana ambony androany. Efa manomboka kosa ny fizarana ho an'ireo nahavita ny digitalisation fa mandry ny tetiandro na calendrier. Misy ny fandoavana ny bourse 5e mois amin'izao fotoana izao moa efa manomboka ho an'ny université ny Tomasina ary ny université Majanga izay efa tonga any amin'ny positra any atoerana moa ary ho an'ireo izay mbola tsy mivoaka kosa ny calendrier dia efa andalam-pikirakirana ny fanaovana ny calendrier zany ny tompon'andraikitra sy ny mpiantsehatra rehetra. Tsy ho ela ihany koa fa ny faraika amin'ny roapolo jona izao dia hivoaka ny karatra hipoketra ahafahan'ny mpianatra mahazo ara-potoana ny vatsim-pianarana sy maka izany amin'izay fotoana itiavany azy. Izarana tsirairay an'io carte visa hipoketra io avokoa zany ny mpianatra ny université manerana ny Madagascar. Amin'izao fotoana izao zany dia efa eo amin'ny fomba fikarakarana ny amoahana an'io carte io isika ary anatin' izany zahay eo amin'ny positra malagasy. Atomboka amin'ireo mpianatra 5 sy 3 alina eto Antananarivo ny fizarana izay karatra hipoketra izay.